eto zao mbola mijoro tsara na somary feno raza fa mbola eto zao manantena fa nitanjako tsy maintsy tratra miaravatsika rehetra manaraka ny 24 heures mada amin'izao fotoana izao a atao anatiny ity fandarana roa mazava manokana ity ity mpiandohana dia asainay ianao anaraka atramin'ny farany a izay fandarana izay amin'ity androany ity a dia iova kely tsy tony mazatra ny fandarantsika ary tianay ny mampafantatra atsika moa zany mpanaraka ny 24 heures mada fa afaka atao ao atsika rehetra zay hitondra fanekevitra ny mivahiny atao anatin'ity fandarana roa mazava ity vahintsika androany a dia izy mivady Mahery Lanto Manandafy sy Doris Rankoto Samuel dia misaotra anareo mivady any koa nampiatrano ny 24 heures mada satria raha mafantatra moa eo ny toe-pahasalamany Mahery eo ihany koa ny fotoana fa toloranay fisaorana ianareo amin'ny fampiatranonanay satria dia ety amin'ny tokantranon'izy mivady no anaovana ny famidinana nyity rona tsara sy ity fandarana ity Mahery Lanto efa isy émotion sahady teo miaraba anareo aloha zany miaraba ny mpiain'ny 24 heures mada koa Mahery Lanto fantatsika hoe anatin'ny tsy fahasalamana fa tena isaorana amin'ny fanekena n'izay fanasan'izay ny antony dia ianareo anisan'ny mpitolona ianareo anisan'ny nanohitra ny tsirary ny teny amin'ny firenena misy moa zany zao ny vokatry ny tolona ka iverinay fa zava-dehibe ny mba manontany ny hevitrareo mahakasika an'izay fa iverina amin'ny tantara aloha tsika tomboko amin'ny Mahery Lanto angambany hoe inona moa Mahery ny tena hoe natonga anao doboka aponja natonga ny doboka aponja aloha de le izy zany sady natambatra zareo tamin'le affaire Brancard de raha ny tokony izy raha ny lalàna malagasy de tokony hoe tsy nisy peine d'emprisonnement ferme anefa zay moa zany zava-misy de reny raha nahita reny ny zavatra an'izay raha tsy diso tany Tamatavy koa no teny efa tratra kely zay ny bataina tety misy de tonga de nidina tany Tamatavy afaka tonga de hoe nampidiriny an-tanora fa tsy zay nataony fa tonga de hoe le ny affaire Benesy moa zany tonga de hoe nalaina teto Antananarivo de nentina tany Tamatavy tena higadra ao amin'ny Ambalatavoangy ianao anisany hoe mpisitona lakilosy zay ny tena nahafantarana anao inona no nahatonga anao miditra tamin'izay fisitonana lakilosy nijery ny zava-nisy teto amin'ny firenena zay ny anahy moa zany ny efa eo ihany le hoe angamba mipetraka ihany le hoe zanako manandafitra koton'ireo de zay moa ny anina zany tsy mahazaka zavatra tsy rariny
Dorisy nanahoana ny ainana an'izany hoe ny vady tafiditra tena aponjany ny faneho-kevitra ianao reny mpianakaviana. Tsy mora le izy, sarotra mandaika hoe mora satria tamin'ireny fotoana ireny a vao teraka 2 andro a tena voavoaka ny hôpitaly mihitsy a dia natao mitontona tao anatin'ilay fotoana niterahako izany nanagatrana ny mahery dikany tsy mifanana ray andro ary za hitanareo monsieur télé reny a tena tsy menatra miteny amin'izany satria izay zavatra niainako nanao kosy ahako satria mbola manera zany moa zany niainana ny zazakely ny zaly ny tena ny zaly fa tena isorako an'Andriamanitra satria ny tena koa tsy hoe mbola tovovavy kely dia ao anatin'ny herinao fa efa mba lehibe ihany ny tena fa tena hoe nitafiny hery tena hoe tsy nisy fotoana mihitsy aho hoe mba miondrika zany na hoe tena hoe resy fa tena ozy hoe fantatro koa ny ady nataony mahery teo moa zany hitako isan'andro iainako le izy a tsy amiko hoe tsy nananjo ahako tsy mananjo raha za koa milaza fa tia tanindrazana no hoe ilevitra amina zavatra tsy rariny a nygadrainy mahery amina zavatra nisy a tena misy reny zavatra reny tena misy dia mafy le izy fa tena hoe miady izay miady zay aloha dia tena hoe tsy milevitra mihitsy na inona mitrango eo. Firy taona moa mahery zany no nigatra 2 taona sy tapany izy no nigatra izany hoe tokony efa nisy fotoana izy voaka moa fa tsy navoaka dia 2 taona sy tapany izy no mbola hidirantsika eo zay rehefa eo le hoe tontolony teny amponja sy ny tontolon'ny fitsarana fa ianao koa anisan'ny nidina teny amin'ny trésime adidiko tsara ianao miaraka amin'ny sainam-pirenena inona no natonga anao nanao an'ireny? Natonga nanao an'ireny a akoatry ny ady nataony mahery moa zany dia tena nahatsapa amin'ny mareny ahy zany hoe tena efa tsy rariny satria nangatahako tamin'ireny dia hoe famoahana kianjany 13 May a ahafahany vahoaka malagasy a maneho ny atezerany ny alahelo ny zavatra tsy mety teto amin'ny firenena reny moa zavatra mitranga zany nomena 2 taona sazy miantona ako dia le izy tena hoe niraisina hoe adidy amin'ny mareny amin'ny maha-olom-pirenenanao za zany tsy tiako hoe omeny zanako tsiny anerinany hoe ry mama dia tsy nanao inina mihitsy ho anay fa nareo daholo natonga n'izao zavatra izao iainanay izay ny tena zavatra tsy zakako a dia hoe tena tsy maintsy mijoro a nazainazay nahazo tsodrano tamin'ireo zanakay hoe teneny koa azy andeha hitaky amin'izao a na za rera raha mijoro io dia anao a danao zay sy ndanao fa mama raha nisy orana satria miady ho anay. Mahery nanahoana ny ainana ny tao amponja ny rahatsira amintsika fijery fa tsy maintsy misy moa hoe fihetsem-po ao anatin'izay a nanahoana mahery a no ny ainana n'izany hoe tao amponja zany amin'ny ankapobeny? Ny tao amponja aloha tsy laza mety nahafinaritra ny tao amponja mafy ny tao amponja ohatra ny fonja rehetrarehetra tena fonja le izy mba voaza fa izy zony vofonja iny mbola azo atao hoe satria nda izara za lasa tsy maintsy nanao tsy hoe tsy maintsy moa zany fandraisinao adidy le izy hoe ntaotsika mba hanao anaty nisy an'ireny asasoa natao reny moa ianao nisany nandray anjara atao anatin'le asasoa? Nandray anjara fena. Akoatr'izay nanahoana moa zany le procédure nampidirana anao nakany satria tian'olona fantatra ihany manko izay mipijery antsika hoe nanahoana le procédure mba nanaraka ny hoe mba ara-dalàna tsara ve na dia hoe teo ara le hoe fanasasiana anao? Ny procédure aloha ny zavatra azo mpambala iny azo atao hoe nisy tsy nety ihany fa araka ny teneko anareo teo hoe io izy tokony hisy amina fiainana zany raha ny lalàna malagasy
tokony tsisy hoe prise en ferme raha lalàna malagasy tokony hoe fijerinao azay hoe tena hoe misy resaka politika ave zany le nampidirana mahery teny misy resaka politika aloha avy eo am'izay a hoe izy ny tena napiditra raha tsy de mbola ny folohan'ny republika aloha zany anisan'ny teny tamin'ny torisy hoe tsy zaho izy izy filohan'republika teo aloha tsy izy ny napiditra anao izy fa le namany zany nisy tsy nahazaka an'le vava le tsy hoe namany fa le mpiara-miasa aminy de iny moa zany ny zavatra misy ery le hoe am'le hoe namany filohampirenena teo aloha zany filohampirenena teo aloha zany niasa tamin'ny zavatra hoe tsy zaho izy nanakatra anao fa ny olona manodidina azy zany tsy nahazaka zany hoe zany azoko tsara zany tsisy hoe namoty fa de hoe nomiatin'ny politika de io gadrao maherinana zay le izy zay mihitsy ny fandraisako azy tena hoe tsisy hoe inona za fa de hoe io adversera fotsiny manelingeliny io a satria nanatsiarinareo a alohana anagadrana mahery manao publication izy resaka hoe resaka rova le rova le misitra teo aloha serasera sy ny kolotsaina maka nanao réquisition amin'ny hazo sarobidy teto amitsika de nefany a ny zavatra hita tao amin'ny rova vato be daholo nanaovana an'le rova de iny moa nyteneny mahery misy publication natao izay momba an'izay de telo andro taoriana iny sa efatrandro taoriana iny de ngadrano mahery ianao fa zany nafantatra nanoana ny mahery tao anatin'ireny fanenkeviny reny manoana azy satria hitako daholo fantatro daholo zavatra niainany sy ny zavatra nisy rehetrarehetra tatarain'ny olo ohatry hoe tamin'ireny izy ohatry hoe izy ny directeur ny doléance ny présidence satria any amin'ny daholo ny olona mandefa fitarenana sy mandefa miprofo rehetrarehetra hoe zao daholo nge manjora hoe zao manjora indray de tena manoana azy tateraka ianareo ve tamin'izay hoe fanoherina zany na filazana tsirariny tsisy tahotra ve tamin'izany fa hoe de mandeha fotsiny hoe fa misy tahotra raha tsika nahita ihany ny zava-nisy tamin'ny fitondrana teo aloha moa zany tena tsisy satria amiko a zay foana teneniko moa zany hoe atsika le Madagasikara tsy hivondron'olona ny tompony ty tsy antokon'olona fa ny malagasy rehetrarehetra mba samy ty hiandrandranyzany Madagasikara tsaratsara kokoa zany vahoaka malagasy kuina moa ny atahorako eto amin'ny taniko a no nitaky tena za tena tsisy tamatra manokely tamin'ireny ny olona matsy no politika ave lasa misy fiatraikany amin'ny fiainam-pianakaviana tsy hoe zao mahazo mahery zao ohatra mety hoe tafiditra tao anatin'izany zay no mahatonga hoe tsisy tahotra satria mety misy fiatraikany zany le izy fiainam-pianakaviana tena hoe mahazamzanakaramafiamanezaraka mpitolona koa ngambany aloha fa tena hoanena izy tena tsisy tahotra ary tena hoe fanoana foana zay minakavy miankohona anay zany nareo zanakay indrindrindrindra tena nanoana anay foana zay ny antony tsy nampiemitra satria misy le olona reny moa zany le fomba fiadan'le fitondrana teo aloha le manaraby anao de amin'ny Facebook de de zao zanakao de zao mitehako nge tsy ireo zazy ireo no hoe ndeha hibabony trosa angalariny fitondrana teo aloha hoentin'izy menakavy ny Libany andafy sy any Dubai sy any rehetrarehetra any fa matoa anyteraka de mba manira ny zanako tsy iaina ny zavatra iainantsika ankehitriny de tena tsy manana tahotra mihitsy tena hoe tena vonona zany tena vonona mahery deto tsy nanenina ve anao tamin'le zatra natao tsy nanenina ary mbola nanao vavo be misy niary tanay kosa hoe tsisy nenina nankely ary ho an'ny fitiavan-tanindrazana amin'ny fitiavan-tanindrazana mbola mieritreritra ve mbola anoe an'izay hoe zay hoe fitonga lanceur d'alerte zay ohatrany tsy possible niala am'izany fa mialina fotsiny engany fa tsisy tsony ohatrany takolokely aloha reraka ihany koa ngeny tena am'le fa mahery matsapa hoe ilaina le lanceur d'alerte ilaina lanceur d'alerte
nisy ny tolona satria io moa zay rehefa misy fitondrana vaovao efa mijoro ahoana indray ny fahitanareo ny tolona zay atao hoe nampiongana ny mpitonga teo aloha mahery. Ny zavatra tiany haiko aloha sao dia isaoreo samy jeune zay mety be ny zavatra hoe niezahana na ny taona sigorisy na ny talohan'izay fa zareo no nahavita le izy ary tena vita io loha zany dia tsy haiko na robot izy izy fitondra teo aloha zay satria za ohatra tsy dia mino an'izany robot le havita zany fa tsy maintsy misy ny olombelona tena niezaka zany na tonga an'ireny dia entony isaorana ny colonel na tonga an'izao an'izao satria sarotra le izy nefa tena tsy maintsy natao dia raha ny sitrapolo zany dia tsy nisy mihitsy nireny olona maty sy amina raha dorisako tsahoe nahoana ny natany ahoana le tolona teo. Ie, za moa misy fotoana mandeha niany nararasatra na mahery dia miteny azy aho hoe mba andeha kely raha fa le naka sary sy nanao selfie tsy dia famaoko loatra rehefa manao zavatra ohatran'ireny mbako manana ny tenena mahery amin'ny fisaorana anareo zandry rehetra hoe tonga saina mijoro tena nareo tena hoe niampita ny fanilo zany tena faly zay tena faly dia le zavatra efa azotsika niaraka tsy avontsitra tsony mino fa isy tokoa ny fanovana izay moa zany le mihina moa ny tolomana teo fa mindrandrana izay fanovana tena fanovana zay dia ho an'ny mitafika moa zany za zanaka miaramila tsy menatra mihitsy hatramin'izay ny tena izany amin'ny hoe tena fierté ako zany mazanaka ramila ko ny zavatra nampitaindraiko valeur nampitaindraiko ihany koa taty ihany nafahako nanao ohatran'ireny sy hoe tsy nisy in'izay tahoatr'izay no nifitezany azy ny valeur nampitainy taoko dia zay tena isaorako azy any ambony ihany moa zany napita an'izay amamiaramila azy zay dia mitsotra mitateraka ny président ankehitriny ny colonel Mikael sy ireo mpiara-miasa amindreka moa zany tontosa satahaka ny sy andavany ilay zavatra tena hoe mitakiny vahoaka sy mitanindrekanisareo. Inona zany le fanovana andrasany satria nareo anisan'ny tolona ao amin'izany mila mivana ty raha fity mila mivana ny fomba fitantanana firenena aminareo inona zany le tena andrasanareo amin'izay hoe fanovana zay mahery. Ny anano zany ny andrasako dia hoe ahoana ny any am-potony aleo tatsahatsika reo aminatsika ireo zany mba mandray ny varika sasarany koa izy fa tsy dia hoe tsy dia lasa ny olona anankiray dahopony any dia misy olona amina efatra na dimy mba mandray an'le amina koa zany nefa tsy mandretrarehetra zany mba mandray amin'ny varika sasara satria ny teo ahoana fiatanao le fitondrana teo tsy nahazo zay tatsara ohatrany tsy dia nahazo hoe nisy amin'ny fizarazarana ty misy biscuit ty misy tosika fameno fa na izany na tsy zany iny zany ny tena hoe fototra bebe raha fahitako azy hoe mba tsara le afitra ary mba hipaka ny avoaka malagasy rehetra tokony manovalala-panorena raha isika mahery tokony any aloha tokony ianao hoe mikevitra am'le hoe andaonao état fédéré inona mba hevitao zany amin'ny rafitra politique zany ray aloha dia nitaizana tao anatina
amina fa tsy de le fédéré loatra tsy de mbola sady misy koe mbola zakatsika zany le izy tsy hoe ratsy a misy pas fédéré ahitatsika mandroso be dibe ohatrany hoe Suisse ohatrany hoe fa ny tsika hoe sy ny mentalité atsika am'izao hoe avita hoe anao misy tenena fotsiny hoe fédéré décentralisation aloha de ie manaiky ahoana torisy Zara Hotel, le havre d'excellence au carrefour de ahoana l'itinéraire. torisina inona le fanovana indrasana zany na rafitra bebe na fampianarana fitsarana sy ny sisa inona le tena indrasana zany am'izao hoe fanavaozana le izy a zava-misy eto firenentsika na velany charlotte efa tena latsaka midavaka na mitoetsaintsika tsirairay avy arany a any aloha tena mila fanavaozana avy amin'ny tsirairay zao zavatra enatsika izao a no tena hoe mila miara-mifampitatana ny vahoaka malagasy ary tena mila miara-miainga mihitsy nitsika indreo olona mpanjakana rehetra zay mena ndraikitra ny fotony a tena tokony hoe anompo firenena ianao anompo vahoaka ianao hatrany amin'ny kely indrindra hatrany amin'ny ngeza indrindra mila zay zany aloha mifantoka voalohanao amin'izao zava-misy zao hoe fanavaozana zay rehefa tsy vonona ananjan'izay da aloha tena miala satria le firenenantsika mahantra indrindra zao tontolo zao mila an'izay hoe vonona anompo ny fireneko zay vonona tena hoe ho anao mpiasam-bahoaka fa tsy tambatamazina na sala am'izany any amin'ny rafitry ny fitsarana ohatra tena mila fanadiovana be satria niainako le izy tsy ovalabatra be fa ohatra fotsiny nomeko anao a zay hoe anoanako ohatra zany zao hoe ny fitakin'ireo administration pénitentiaire ny fahazahoan'zareo an'le secrétaire d'état satria mahery raha tapaka lalandratany amponja eritreretinao hoe amin'ny folo maraina izy mitratranyio teo ambony fandrina amin'ny 6 alina zay vao navoaka amin'ny 6 alina eritreretony lera teo anelan'elan'izay a tsy nahafahana antsabo tsy nahafahana iny ny antony de zao tsy natoka ny major tao amponja le ministra tamin'izany a de lasa nandefa dokotera miandro dokotera tsy fantatro dokotera namananga zany fa atokisany ohatrany dokotera teny antsely famina lefa nijery any mahery tao amponja le dokotera nefa tsy tonga de vonona teo neo fa mbola hoe lasa tany ambany vohatra inona de teo amin'izay de niandry tonga izy amin'ny roa mbola tsy matapa-kevitra izy hoe alefa tokony zao de zao a i mahery andeha any amin'ny hôpitaly major tao atamory efa niteny daholo tsy mety nitazomana azy eto fa tokony alefa izy matahotra nefany a satria mila miandro ilay ministra tonga ao am'lehibe amin'ny fonja ako miteny hoe tena efa tsy salama nge le vadiko e andraso fefa miresaka amin'ny ministra ozy izy io mihitsy izy io miresaka de zany zavatra tretetretra zany a lasa ohatrany hoe le olona menao andraikitra zany a lasa tsy mahatapaka satria misy lehibe mipresy ao satria ny mahery hoe resaka politika everitrareo ngamba mahery manao cinéma le dokotera nalefany moa zany atsangano ny tanàna atsangano ny tongotra efa tsy mavita an'izany izy hoa madama mbola asianao manao an'izany ihany avy eo moa zany izy mialatsiny tamin'ny farany hoe mialatsiny ao izy a fa nenay asa de nenay baiko politika za rehetrarehetra zany zao raha ohatra hoe mena fahaleovantena ny tao amin'ny fonjy tsy miankina tany amin'ny fitsarana teo nge mahery de efa navoaka raha ohatra hoe ny hevitry ny major tao fotsiny narahany sy ny hevitry ny rehetrarehetra zay niasa tao mpandrarahan'ny fonja nahita azy mibabena ny alatary amin'ny chambre nandeha nakany amin'ny infirmerie fa
zany rehetrarehetra zany raha fitsarana tena hoe mila manantena fa tena hoe izy fanadiovana moa zany na tsy fahobe aza fa zay tena hoe hitanareo hoe tena mamon'olona tena efa malaza hoe mpamon'olona mpanagadra fahatany a dia tena madio fa tena betsaka ny olona roa taona sapany a fanerasera tamin'olona tao am-ponja fa tena be da be ny olona tena hoe mizaka ny zavatra tsy tokony hozakainy zany any amin'io fonjio zany hoe lasa misy tsindry politika zany le tontolo hoe fitsarana ny fahitanao azy tamin'izany ie tena misy tsindry politika mihitsy satria zay zao ohatra anankiray zay le hoe tsy famohana mahery ara-potoana raha fahafantarako mantsy a tenen'ny dokotera hoe ao anatin'ny adiny 4 ihany no olona tratran'ny AVC no misy zavatra tokony atao azy zany mba tsy hisy an'izao séquelle zao ny mahery nefa n'izay amin'ny foan'ny ka amin'ny 6 alina zay vao avoaka ria makany amin'ny hôpitaly efa adiny 12 amin'io le lehibe amin'ny fonja mbola mila proof le ministra amin'izany dia mbola filmena erakin'io trano io erakin'ny hôpitaly mahery hoe tena efa any amin'ny hôpitaly tokoa mandeha fauteuil zany rehetrarehetra zany tena hoe zany moa zany a tamin'iny andron'iny elako tsy indrindra satria tena efa nanomboka tezitra tao am-ponja hoe tsy avoakanao zany ho ale vadiko mbola nampifidiana amin'ny fanafody moa mety mbola ho tazotazominy tao angamba mahery efa nanomboka sorena satria toy fa manina mbola avidiananao an'tyo a ty davinao mbola hitsara tsy ho avoakanao mihitsy nikay zany ho ale vadiko mialatsiny aho izy fanenay rehefa avoaka moa zany mahery mialatsiny aho izy fanenay baiko enao amatona lefa le olona ty a dia enao no masony dia zay zavatra tokony hitanao taty no teneninao taminy na izy matoky na tsy matoky dia mifanazavy zay avy eo hoe zao za zao anankiray a dia resaka fitsarana ihany tsika mahery efa misy fotoana tokony voaka satria natao ny confusion de peine dia efa tapitra le izy miandry aho amin'ny fitsarana aiza le taratasy ahoana tsy alefanareo ny famohana an'le didy salama zany nisy olona lehibe zay tsy ho teneniko moa zany mianarana miteny aho hoe Doris décision politique nanagadrana mahery dikan'izay accord politique io vao tafavoaka mivadiko nefa efa ohatran'izao zany efa mitomany teo aminy hoe madama tena efa marary ange le vadiko hoe reto daholo ange ny dossier zavatra olona tokony efa hivoaka ange io hoe tsy nahatapaka zareo satria tamin'ny aferan'ny mahery a efa nisy procureur moa zany suspendu tamin'izany le hoe everindry zareo zany everindry fitondrana tamin'izany hoe ndraitsy kombakomba tamin'ny mahery na tafavoaka amin'ny mahery le 31 décembre iny dia avy eo moa izy ny 4 janvier 3 janvier le naverina dia ren'olona zay niasa tao anenenenanireny a procureur telo raha fitaditiavako azy ny suspendu tamin'ny asany dia any le aty arinana tokony andray décision raha hoe olona tokony efa ody amin'izay ty na vita amin'ny penina sa matahotra satria sao dia isaoto ohatran'le nataondry zareo teo aloha tsy manana fahaleovatena tamin'izany fitsarana tena tsy manana fahaleovatena mihitsy raha vao resaka maimbomaimbo politika zany ny ao anatiny hoe misy olona manenjika ao anatiny tena tenena mihitsy hoe misy olona manenjika nge mahery nge tany amin'ny hôpitaly a misy fotoana rehefa tsy teto ratsy velona dia misy mamebaiko midina vany hoe averenao any amponjy mahery tamin'ny voalohany aloha tsy nanaiky satria mahery tena mbola soseroma mbola nanao kosy tsy menatra amin'ny tenen'izany tena mbola tsy salama izy zany tamin'izany da atsoinako hoe Doris verina any amponja zao mahery zaho a tsy teny azy an'izany fitenenako azy an'izany fotsiny a dia efa mety sanatrian'izany afaty azy ataovy zay ataonareo fa za tsy teny azy an'izany oeto hoe toy nemoregy sy nemonatinareo hibata azy atao amin'ny hôpitaly a fa za akapanao gazety eto amin'ny urgence eto a fa za tsy anao azy tsy teny azy fa ataovy zay ataonareo iny moa fantatro taty arina hoe iza le olona efa nangetaeta fahefana tamin'izany satria raha nikajikajiny zany dia hoe amono any mahery mihitsiny a sanatrian'izany natao ohatran'ny tompoko vaviny idony zay rehefa mahatany amponja tompoko vavy a dia nientsika nosy be nefa nitsandrarainy izy rehetra rehefa nientsika satria ao anaty nosy kely io fotsiny tsy afaka makaizy fa raha tamin'izany mahery ny sanatrian'izany maty miverina tany amponja dia taninarivo ange
Tananarivo mihetsika zany ange mahery sanatria izany maty tamin'izany efa rava fitondrana tamin'izany tamin'ny taona firy taona tamin'ny 2023 non 2024 de zavatra remarqueko isaky ny lasany ivelany rajoelona manao mission any misy baiko ohatran'izay foana milatsa hoan'ny mahery taty ariny mahery vao nitantaraiko rehefa mivoaka hoe efa nisy an'izao nge nitranga tato papa fa za tena tsy nanaiky avy eo amin'izay moa nisy faran'izay tena hoe ndana tenena zareo hoe andana aloha arao kely zay baiko zay de avy eo verina de nentina izy ny batana nefa marary nentina izy ny batana tany de janona ray alina tany izy mody rehefa hitany zareo hoe tena tsy salama de verina tany amin'ny hopitaly fa tena mafy miainana tam'ireny tena mafy zany zany le hoe mila ovaina le rafitry le fitsarana mila maleo tena zay mihitsy ary zay ny anohanako ndreo fitakin'ireo administration pénitentiaire reo zany mba hoe tranga ohatran'izany zao de efa afaka nanapa-kevitra ry zareo satria izy ny nahita le zava-misy hatramo voaloha tao tsy niandry dokotera na tsy niandry baiko na ministre na iza hoe amoaka an'le olona tao ahoana mahery ny fahitanao le hoe fahalalana ny teny liberté d'expression ahoana ny tokony anaovana azy amin'izao hoe anatin'ny fanavaozana izao ny zavatra hita aloha dia fahita hoe misy zavatra mivoatra zao sarotra ny mandainga hoe tsy hoe mitory amin'ny taloha fa mbola mahafafy ny ezaka dia ny zavatra hitako koa aleo aloha jerevana zany le inao ny fahafahana amin'ny teny ahoana zao fifandraisana sy fermancelo satria ohatra misy tisatisa kely zay koa naromana efa milamina ka mifampiresaka tsara mifampiresaka zay mifankahitaka zay moa samy ex-tany moa dia mifankahita tany amin'ny fitakiana zany satria za koa mba miaraka hoe ahoana miaraka mivory tao eo mifampiresaka tsara eo mifampiresaka tsara ny ohatrany taloha ohatra ny sarotra hoe mifangarongaro be fa ny efa mifampiresaka tsara efa tsy misy hoe lonolontsony hoe mbola manana lolony amin'ny seloana reny koa nge nazava ny fomba fiadin'ny fitondrana teo aloha natao mihitsy zay nampisafiritaka nanakorontana loatra hoe tsika zao vondrona mpinamana na ekipa anankiray de ataony mihitsy zay ampisafiritaka an'le izy ireny ny zavatra mazava fa efa miona sy Fermancelo tsisy olana tokony ahoana indray mifahitanareo le io zao hoe valifaty politika rehefa misy mpitondra eo de miala le mpitondra eo de enjehan'le mitondra de miala reny eo de enjehan'le manaraka eo ahoana mba fahitany mahery an'izay hoe resaka valifaty politika io zao ny ka ny membre Vatomanga ny Maurice mety ho valifaty politika aveo sa inona fahafantarany mahery azy za manokana hoe fatran'izay ny contre ny resaka hoe valifaty politika azy tsy hoe tratra aloha zao de tsy hoe tratra zao de hoe andeha ovaliako any de valifaty aminanao anao ohatra tsy anao an'izay mahery tsy de fombako le izy ny olona zay mahalalana mba mahatsapa an'izay hoe tsy de efa ny hoe anaiky fotsiny amin'izao koa aloha tsy maintsy isy any ny fitoriana satria mafy koa ny rahazo fa na izany rahany hoe andehanana de andeha vonoako le satria sika nahafaty tsy miditra amin'izay
efa resaka ivaly ary efa zavatra nijoroana iatram'izay mihitsy zay koa olona mivavaka raha hoe olona nanao ratsy any mitokana tsy fanao an'izany zay fa ny olona kosa sy nanao ratsy tamin'ity fireneny ity sy nanimba nyty Madagasikara ity sy nangalatra sy nanao tsy mety rehetra teto mila mandoa ny sasany fa raha hoe nanao ratsy any tsy mahery an'Andriamanitra zany mba zay tsy zany hoe tokony asiana raha-pitsarana zany reny olona zay hoe nanao tsy mety nangolo-karena teto amin'ny firenena tokony ahoana amrehetrrehetrareo norarahana amin'ny raha vatomany any Maurice ka io moa zany zao ny io efa maninona moa tsika teto Madagasikara tsy mba nisy nananona an'izany fa miandro ny hoe Mauricien no mitsara zay zany vo misy anina mandeha efa nay andro rajoelona raha hoe tena zavatra hitako zany na mifandraisany amin'ny raha vatomanga raha hoe tena mbola normal le andreny anina reny efa hitako nisy ny samborivory any talo de za zany tsy tia teny hoe tokony navela any tany de gadrao koa fa na le anina politika raha marina hoe raha vatomanga natanjaka be tao anatiny any nefa izy tsy nanana ohatrany hoe rajoelona zao filova fidim-bahoaka raha vatomanga tsy nanana zay immunité zay normalement nefa amin'ny tena ny hita maso any amin'ny daola fahefana rehetrarehetra de ahoana nanekeny le filo teo aloha an'izay même izy zay tsy fantatro hoe inona zany tena feheziny tazominy amin'io any fa nisy zay ary le izy tsapantany Maurice zany de izy migadro eo moa zany zao tsy migadra fa inona moa ny any anan'izy zao FCC izy zao de mifindra hoentina atao fanadihadiana ty averina any amin'ny hôpitaly de atao fanadihadiana any averina amin'ny hôpitaly zay tsy zava-misy mitranga ka ino manko natonga nametraka le fanontaniana mifanohy amin'le resakintsika teo le valifaty politika inona zany ny tena andrasany amin'ity fitondrana inona zany zao ny tena tokony atao maika ho an'ity fitondrana mijoro ty raha nieritreritra reo satria efa betsaka koa zao maneho hevitra ny ZNZ ny ACDU Mada maneho hevitra hoe io Assemblée nationale io tokony ravanany io tokony manao rafitra vaovao mihitsy ahoana maeritreritra reo makasy an'izay eritreritra aloha de manana ny anina koa ny Assemblée nationale manana mandat marina hoe nisy alatra tao nisy anina be lehibe ny resahany fa nisany aina nisy mandat ao tokony tsy horavana zany za tsy zany hoe tsy tokony fa raha ohatra ka dia anavo zareo hoe ampidirana ny anina de hoe ampiana ny membre ny Assemblée nationale ireo député reo zany de ampiana olona hafa avy ety ivelany zany hoe anao Assemblée constituante zany ny izay eritreritry mahery zay zany zao hitako hoe mbola gérable à l'international satria natianatsika na tsy tiatsika tsika tsy maintsy miaraka amin'ny international marina hoe ilaina ny amina ilaina ny anina ny firenena inona moa ny
fahazakatena fa tsy afaka misaraka am'le fa tsy afaka misaraka amin'ny international tsika international resahako tsy voatery USA ihany tsy voatery France ihany tsy voatery URSS inona moa izy Russie misy anina fanany andefasantsika an'ireo produit reo sy ny anina raha mila an'izay tsy mety koa le ohatrany hoe olona dia manjaka boka raha ohatra ny iara-vatomanga reny zany hoe tokony mivelatra zany tsika tsika tsy maintsy mivelatra amin'ny anina zany a tsy maintsy na tiana na tsy tiana tsy maintsy miditra amin'izay tsika fa tsy hoe tsika rery dia etotsika dia anina dia am'izay resaka fanivany zay ihany Doris inona le tena andrasanao zany am'izao fitondran'izao fanovana raky ny telo teo aloha hoe miainga mitsiraray aloha le izy za moa zany a ny fomba fijeriko ny mahery iny toa dia hoe zavatra amin'ny ankapobeany fa ny avo a tena hoe hatrany miainga amin'ny détail kely raha tsy tanisa fotsiny a ohatra any amin'ny resaka fampianarana miainga amin'ny ohatra satria ny zanako a anisan'ny lasibatra amin'izay hoe tsy haiko na antsojay moa le izy na hoe tandrevaka amin'ny resaka fampianarana ezahako fitinina le izy satria tsy manam-potoana be tsika hivalamparana amin'izay satria tena lava be raha ho velabelariko zanako nakabaka teo manana fahasembanana izy mandeha fauteuil dia io zazy io a tena zazana ahita ny ampianarana ary afaka baka katolika izy zany ao anatin'ny elita keliny katolika rehefa nandeha ny fanadinam-panjakana dia tsy afaka le zaza fa afaka baka katolika za moa tsy nionona fotsy za karazan'le olona le tsy manaiky le hoe ao lesy fa mionona fa zay lahatr'Andriamanitra fa amin'ny herintaonandray manarina nataoko fomba rehetra zay nahitana ny profo rehetrarehetra hoe taiza hoaiza le zaza no tsy no solafaka zany za tsy hoe tamin'izay a tsy hoe mandaa le résultat satria matoa zay mampianajanaka amin'ny sekoly malagasy dia tianay mpiampianatry malagasy jerevako miprofo rehetrarehetra fa tena le fitsaranan'le fanadinana tamin'izay a tena kitotohan-javatra tena kitotohan-javatra tsika moa le hoe mitady profo aiza profo amin'ny manaraka raha mbola ilaina ny fanazavako bebe kokoa sy fanomezako profo an'izay zavatra izay dia afaka asehoko izay tiako atongavana amin'le fanavaozana sy le fanovana dia hoe ho anareo izay tompona andraikitra rehetrarehetra nomena andraikitra re tompoko dia ataovy amin'ny atsakany sy andava miainga aminareo le fanovana sy fanavaozana aloha satria betsaka le raha tsy mangaiky eto amin'ny firenena amin'ireo asa-panjakana raha vonareo a ny tsy iova dia sarotra ny anovantsika menakavy izay moa zany ohatra kely mbola maro be ohatra hoe ny any resaka olona manana fahasembanana za moa fanakaiky be amin'izy ireo farany teo zao a nanao ny démarche rehetrarehetra mba ahafahan'ireo olona marenina moa zany niona tamin'ny ministry miserasera ahafahana mamerina ny tenin'ny tanana amin'ny anao manjery izay anentanako ny patron de presse privé hoe mba fanomezana asan'ireo olo ireo maro ihany koa ny olona marenina eto amintsika zany mba efa fanovana daholo zany a fanomezana asan'ireo olona manana fahasembanan'ireo tsy atao akila-bao izy ireo fampidiranao anaty lalam-panorenana ny tenin'ny tanana miainga amina détail kely tsika tsy maintsy miainga tsy maintsy mijery ny détail rehetrarehetra tsika dia zay moa zany no tena tiako tonga ty maraparanantsika azy farany resaka politika ty a nisy fotoana ianao tsy hoe nisy fotoana moa fa niarana kasary tamin'ny be ny tanàna Antananarivo amin'izao iarolana Ramanatsoa dia sahala nanoana azy mihitsy tamin'ny fifidianana ny teny daholo ny olo hoe nivadika very madame Doris zany sa hoe manao andreny fihetsika ireny mba hatafavoaka ny mahery marina mihitsiny izay tsy nakasary fotsiny fa nanoana azy teny akianja ny antony a ao aloha solidarité féminine izay madame Arlala tsy hitako hoe inona ny elokany
izy raha teo koa raha fahafantarako azy nakalainy TGV mafy mihitsy izy tamin'ireny hoe fa maninona moa zany no izy nalatsaka parachute ohatrohatr'izay zay raha teo efa nisy fifandraisana arak'asa taloha efa fanerasera tamina fikambanana zay antony roa zay fanotelony a mahery efa le tany efa narary mahery tamin'ireny zay le nitantaraiko teo zay hoe efa nisy fotoana izy naverina tsy avoaka izy efa tapitra ny penina tsy atao mihitsiny efa nisy an'ireny tenyreny le hoe décision politique nanagatrana azy ty akory politique hiary lala satria fantatro hoe za mihitsy moa zany nangataka le izy hoe za no ananao fa à condition mba mivoaka mahery de izy raha teo mila tolotana de ok raha ozy izy fa hiadytsika sindriny amin'izay zavatra zay zay isorako azy ihany moa le izy amin'izao fivoahamahery zao satria raha tsisy an'izay satria sarotra amiko kokoa ny de hiaraka amin'ndraso maromaka raha olodinina raha hoe hitady accord politique tamin'ny fitondrana teo koa tsy vitany hoe manondratra taratasy fotsiny ianao hoe za mba hiaraka aminareo fa mila action izy zay mode opératoire any hoe mila miseho ianao de hiarylala hitako hoe mety tsara tao anatin'izy izy ary mitombe tsara tao anatin'le fotoana tokony amoahana ny mahery le propagande de lasa tsy salasala ary tsy menatra amin'izany madame le maire nke tsy hitako zay elokany aloha ary zarak'izay le hoe za koa vehivavy izy ny candidate vehivavy nijoro de lasa nanoana azy tsy ampambambana raha zay natafavoaka ny mahery sarotra le izy sarotra satria raha hoe zavatra nijaliana teo sacrifice ny mahery sacrifice ny zanakay no hoe enao mihitsy ny angeny nandeha za mihitsy angeny nandeha namafan'izay sacrifice zay no ny antony satria mijery ianao ny prioritaire hoe inona amin'izay zany zao ny prioritaire amiko tsy nangataka ny avy amin'ny mahery kory raha nanao an'ireny fa tena tokoatry izy hoe non tsy maintsy ataoko zay tafavoaka mahery zay ihany ny lalatokana zay ihany ny lalatokana fa ako mamoaka ny mahery de tsy maintsy andeha amin'izay mafy le izy fa ny politika moa zany tsy hoe raha mifeverako azy za mety tsy mahay tsy hoe de ifamono faty de tena hoe ifamono faty eto tsika menakavy misy fotoana reny tena hoe voizina mihitsy le hitanao le hoe tena extrémiste radical be mandeha hoe fozaorana oso mainty lasa na fiarahamonitsika za simba tanteraka noho izay zavatra zay amiko ny politika tokony farana foana amina latabatra boribory ary nahaizanaiza moa zany miady politika rehetra tsy maintsy mifanaraka amin'ny latabatra boribory zay efa en position de faiblesse ary misy fotoana ianao raha anao politika manaiky an'izay position de faiblesse zay afa le teo aloha le hoe mahery mbola natanjaka hoe fitaiko nigadrako ohatr'izao fa efa tsy salama izy efa zany ny zavatra nanjohanay teo anatin'izay tsy maintsy zany naka an'izay décision zay hoe zay ihany lalatokana fahany mahery mivoaka le zay ny ia raha mahita moa ny toe-pahasalamany mahery amin'izao fotoana izao asa manahoana ny fitohizan'ny fitsaboana misy any keo leo namana ministra sy mavamboaka efa tonga taty mitsidika manahoana ny fitohizan'izay fitsaboan'izay raha hoe zao raha tsonga fitondrano hoe ao mena toerana mena plasy madame dorisina mahery rato manaiky an'izay za manokana aloha na am'izao hoe tahako zao na masarotra zany hoe aka fitondrana de fa besaka koa natao Doris fa ny aminy zany tena itivako hoe mba najereko hoe ahoana ny aminy satria mafy koa ny ezaka natao nateo anatreako nateo anatreany ny vahoaka mba nanao ihany le vaky zay mba teneniko hoe ahoana ny eritreretra amin'izay tsy mala satria efa ao anatin'izay hoe niady zay no tena
raha zay ny ahafahana mitondra ny anjara brika ahafahana mamin'ny tolo-tanana ny mpitondra ankehitriny ahafahana mijery an'ireo le détail kely mahasaroty ary eo zany dia raisiko adidy amin'ny andraikitra ary sikina tanteraka mihitsy ny manao an'izany fa mivaidohan-drara aloha zany zao raha ho anay vady dia fitsaboana azy raha mba misitraka n'izay evasanany izay moa izy ina ny maharatsy hoe izy mba mandeha mitsabo tena ny akaiky ny zanakay dia za manompo tamin-draza ary maherinao mbola ao anatin'ny miady alohatsika zao zany hoe tonga teo ministra dia nisy député tonga ota dia efa niresaka tamin'ny président Cité sy président Mikael zareo dia hita eo ny ahoana zany ny eo ataony fa mbola baraingo aloha hatramin'izao le hoe anina fa mbola tsy manana vala zany za manokana. Ahoana ny fitohizan'izay fitsaboan'izay izy moa eto aloha zany dia misaotra an'ireo zay namin'ny tolo-tanana rehetrarehetra reny karakarainy reny fa na ohatrany hoe fakahirezana ny mahery mitsabo tena foana zahay mitsabo azy foana moa zany fa ny angatahany eto moa zany dia mba fahafahany an'izay le hoe mitsabo tena ny velany zay moa zany tena hoe miankina amin'ny lehibe indrindra ny président hatreto aloha zay mbola tsy voaray tany nisy fotoana ihany zay efa nandeha teny fa tsy voaray fa hoe ndana manao an'izao ndao manao zao dia mahery moa raha ny toe-batany tsy afaka andeha hoentiko hoe makary dia makary dia makary fa mino anko hoe fa tena ilainy izay fandehanana manao tsaboana ny velany zay raha ny hevitray mivady aloha zany dia ilainy le izy ilainy satria ny centre any tena hoe misahana an'io fotsiny no ataony tsy hoe tsy mahay ny mpitsabo eto toerana tena miderany zareo mihitsy ny ary raha ohatra hoe ny zavatra iainany tamin'ny teo aloha sy hatramin'izay no mbola avitana mitsabo ny vahoaka malagasy fa raha ho an-ka mahery hitako hoe ilainy le izy ho azy manokana koa ilainy ihany zay satria na ny zanany kotsy na ny zanakay misy rovavy any an-dafy dia mba hoe zareo mikarakara azy mba tevateva eo akaikiny ihany izy zany satria za rehetrarehetra zany misy fitraikany impact psychologique sy émotionnel kely amin'ny moa zany dia raha mba hoe ekeny eo fitondrana lehibe iny any faratampony ihany moa zany zay angatahana mafy ankehitriny ny ahafahanay miona amin'ny ihany koa satria zay koa moa zany raha hoe nangataka fionana taminy tsy voatery foana le hoe isolelaka fa misy zavatra be da be afaka natolotray azy ary misy zavatra koa tsy afaka teneninay amina hainao manjery ohatr'izao fa tena hoe secret izy ny tsara hoe atolotray ala izy hoe misy zavatra ohatr'izao tsara jerenao reto ny dossier reto ohatr'izao ho an'izay mbola te hanampy mbola misokatra anareo amin'izay hoe fanampiana zay indrindrandrindra ny fitsaboana mahery ie mbola misokatra tsara ihany ohatra hoe meko ny numéro any mahery 34 37 ny azy 814 17 averiko 34 37 814 17 misoratra amin'ny mahery ny na 34 10 998 68 misoratra amin'ny lalao dia raisina tanandroa foana ny tolo-tanana omenareo satria tena manome hery manome fitiavana azy manosika azy andresy an'ity aretiny tsy asa mahery inona mba hafatra mena ampijery atsika ny afatra mena ampijery eto zany dia mbola mamerina an'le fisaorana ka vita rehetrarehetra satria tena nisy tolo-tanana aloha tao ary le tolo-tanana le na hoe tamin'izay mbola tsy narary ny ohatran'izao ary dia efa nisy ny tolo-tanana ahafahana nanao manampy ny tao aponja sy nanampy ny alina rehetrarehetra tsy adiny reny dia mbola narary koa avy eo dia nisy koa ny tolo-tanana fa za moa zany efa hatramin'izay ihany ny hoe manampy olona mety hoe tsy miseho tele tsy miseho any
fa nanao foana ambe mandeha any amin'ny tunnel de mizarazara ho amin'ny olona eny zay vita tsisy caméra raha fahasalamana Saotra lavo raha soiana ihany koa mivady satria tena fa tena mafy ilainana an'izy fa araky ny namarana rotono ho an'ny fitiavaka aminazy an'izy zay ny fandarantsika ansoratsika tanatokantrano naharitra mijeritra amin'ny farany ary ity fandarana roa mazava manokana eto amin'ny 24 heures matin ity isorana mahery anaty manandafy Doris Samuel izy mivady nampiatrano anay na dia hoe ao anatiny hoe tsy fahasalamana aza isorana be dia be izay satria miverinay fa lina ihany ko isika vahoaka tantara ina dia makasitraka mametraka ny mandratafa ho amin'ny manaraka indray veloma toko.